Ao anatin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana ihany mofo manana ny ambarany ireo mpandraharaha ara-toekarena manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena indrindra ny momba ny fifidianana izay anisan'ny nilaza ny heviny manoloana ny firosoana amin'ny fifidianana androany ary ny filohan'ny Tranoben'ny Varotra eto Antananarivo andrimatoa Rakotsafy Jean Martin nanao ny fanadihadiana vola ravoavy sy Stéphane Narazafy Manjimby. Mahavelom-bolon'ny mpandraharaha ara-toekarena ny firosoana amin'ny fifidianana raha ny fanazavana ny eto filohan'ny Antananarivo Varotra andrimatoa Rakotsafy Jean Martin ny fakavakaina. Nosorita ny fahefareraky ny krizy ny mpandraharaha indrindra ny mpandraharaha malagasy. Ny fifidianana fiodiana voaloha izay nitanterahana ny 5 oktobra lasa teo dia mitory ny fivoahana amin'ny krizy. Ny fanatotosana ny dingana voalohany amin'ny fifidianana ny filohan'ny Repoblika iny aloha dia efa mitoro hoe efa miroso zany amin'ny fidirana amin'ny 4e Repoblika. Ho anay mpandraharaha zany milaza zany fa efa mba hita ihany mba hita taratra ihany hoe aiza ho aiza le sortie an'le krizy satria nijaly tokoa ny aloha nandritran'izay 5 taona zay ny akabeazan'ny mpandraharaha ary fotoana mba hitrakana angamba zao ary izay zany ny ataoko hoe ametrahana fitokisana indrindra tokoa moa fa ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa nandeha aloha zany amina filaminana ny fifidianana izay etreretinay hoe hitarika koa fifidianana deuxième tour ilamina mitovy amin'izay mba azotsika any amin'ny manomboka miditra any amin'ny 4 sy 4 arivo any milamina. Mikasika ny fiatrehana ny taona 4 sy 4 arivo indray dia laza ny filohan'ny Antananarivo Varotra andrimatoa Rakotsafy Jean Martin fa tsy manana ny fahafahana hampiasa vola vaovao mpandraharaha malagasy ary ilaina ny fitsonjovana azy ireo manokana. Ndray mpandraharaha malagasy tena malagasy izay efa nianjadiny krizy teo aloha ny ampininy krizy iny tsy manana ntsony an'le ataoko amin'ny teny frantsay hoe moyen d'investissement vaovao zany hoe ny vina atao misy fa ahoana ny fomba hitondrana an'izay zay zany zao amin'izao fotoana zao ny maniny reo mpandraharaha malagasy hoe hiaraka amin'izy izy banky izy no afaka isoutenir azy aiza ny lalaka le mba azona vola manao indray réinvestissement vaovao satria hatramin'izay zany survine natao misy le mpanao investissement faharoa zay avy any velany zay ataoko hoe ny andro fotsiny ny sokafan'ny toe-draharaha eto amintsika dia hiditra hitondran'ireo volabeany. Eo zany mila jerevana kely ary mila lanjalanjaina mba tsy vonoana le mpandraharaha gasy satria marefirefo ara-bola idirany avy any ivelany matanjaka ara-bola eo mila ho lanjalanjaina jerevana. Nampatsahivy ny filohan'ny Antananarivo Varotra fa efa misy ny plan de relance économique na ny paikady anarenana ny toekarena izay navoaka ny fifim-pamaro ny GEM niarahana tamin'ny DBM ary heverina andrimatoa Rakotsafy Jean Martin fa fotoana tokony hijerena sy hampiarana ireny paikady izay navoaka ireny amin'izao fotoana izao.